teto isotry fitiavana moa zany no natao ny fiofanana ho amin'ny famoronana asa mampanakarena ho an'ny sodaparitany an-tanàny Levandefana izay hitantsika fa maro dia maro ny olona tonga ary na tsy pisy nambara ary nomena atao anatin'izany amin'ny hoe tsy maintsy mitafy ireo toetra fito izay tsara indrindra takian'Andriamanitra amintsika olombelona izany famoronana asa zany ary indrindra ny fampiasana ny talenta izay ananany tsirairay. Ny talenta moa dia efa ao anatin'ny rahantsika ny talentantsika, efa miaraka amintsika ny talentantsika ary dia ny voaboasana atao anatin'izany amin'ny hoe ny toetra fito sy ny talenta ihany no ahafahana mamorona asa, na asa kely io na asa lehibe io na asa takinina izay atao eto ambony tany, dia ireo zany no hoentina ao anatin'izany. Misy matoka fa betsaka ireo kristianina izay nanatrika teto no afaka hiaina sy hampiatra izany famoronana asa izany. Fa ny zavatra tiana ambara io dia ny amin'ny hoe na dia kely eny fa nandraindray tsy misy mihitsy eo am-pelantananao ho amin'izany famoronana asa zany, azonao atao no miroso amin'izany satria efa voalaza ny amin'ny hoe mila say ianao dia mila mino anao, mitafy toetra mahery ianao ahafahanao miatrika izany famoronana asa zany ary indrindra hoe azo atao ny mahainga amin'ny zavatra kely eo am-pelantanana araka ny ten'Andriamanitra hoe matoky any kely ianao dia voataneko ho mpanapaka ny be. Koa dia mbola mampisika izay ny amin'ireo kristianina rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity na ny olona tsotra fa fotoana zao handraisantsika andraikitra ary zany moa zavatra nambarako teo hoe mila mandray andraikitra ny kristianina eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, indrindra eo anivon'ny firenena satria iza moa no andrasantsika ho amin'izany fampandrosoana ny firenentsika zany raha tsy za maha-kristianina ianao amaha-kristianina anao zay tokony hijoro ary mametaka an'ilay tsina hoe valeur chrétienne satria betsaka ny olona no mivavaka, betsaka ny olona no miditra any fiangonana kanefa tsy mampiatra ny tena maha-kristianina azy. Koa dia fotoana zao miantso antsika manerana Madagasikara na kristianina izy ianao na kristianina izy na fiangonana ino ianao na fiangonana ino na tsy kristianina ary ianao andeha hiaraka antsika mitondra ny anjara politika sy handray andraikitra ao amin'ny firenena satria zava-dehibe eo antsika izao fiofanana izao ary ambara mandrakariva fa ny asa irery any no manala ny olona ao anatin'ny faritrany, ny asa irery any no manala ny olona ao anatin'izao fahalovana misy eto amin'ny firenentsika izao ary mamaly ny antso izay nataon'ny fiafikaina izay mandraisa andraikitra izay fanandrify anao dia ny anjarako aloha zany dia ny mitaonan'ny olona handray andraikitra eo amin'ny toerana misy azy ianao ihany koa indrindra itsika any amin'ny faritra maro samihafa izay fantatro fa efa tena mangeta entamafy any fidinako sy ny fioranako dia ho avy tsy hoela izay ho amin'ny fotoana izay oenareo tsy hoela any amin'ny faritra ny district any amin'ny commune manerana any Madagasikara. Tsy efa olombelona zany kristianina koa izy mandray andraikitra tanteraka mitondra ny zava-tsoa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika sy ny fiarahamonina sy ny zavatra ao tanteraka amintsika tokoa izy nafato zany fitsika olombelona fa anengy antsika ny fiarahamonina Jesosy Kristy fa tsy hoe mba tsy takona ny masontsika fa tena fantatra ny momba ny fiarahamonina Jesosy Kristy ary manakaiky izy ka nahita ny tanàna hoe fitatena santalika dia nitomana hoy Jesosy raha mahafantatra mantsy ianao na dia namity andritiany aza momba ny fiarahamonina fa ankehitriny miafina ny masonao hoe zany ary isany tsy miafina ny masontsika zany ankehitriny fa efa fantatsika Jesosy Kristy no fiarahamonina raisy sarozy amatsika ny angele sarteny zany miainatsika fa tsy diso mesitsika tonga tsafiarana zany tsy hoe mesy tsaratsara natsika fa mesy tena tsara milay zany tsika sy fifanana atao aloha dia voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tanteraky ary fahitako azy dia tena nahazahoanay fahaiza manao tanteraka tokoa entina mihitra amin'ny asa izay atao ary nahazona fahalalana maro entina mampandroso ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Hitako an'ilay fiofanana zany dia tena mahafinaritra izy sady mampandroso ny fikambanana zany afaka entina fikambanana hoe mampandroso an'ilay mitarika an'ilay fikambanana misy anay
mahafinaritra tokoa ny fampianaran'ny marika anaty jatovo dia indrindra esprit créatif izay ahafantarana ohatra hoe efa mijeovatsika ny zavatra rehetra aminy dia anjarantsika mety misadapy amin'ilay izy zany ary ny arena zany dia raha izay fampianarana zany jereny dia tokony ahitrandraka an'ilay zavatra teo amintsika mihafa foana no mitrandraka ny zavatra eto amintsika ohatra fototra hoe lasopy chinois selendesany teo zany dia tsika hoe teny hoe chinoise nefa eo ihany ambarinao tsika afaka mahavitana tsara lavitra ny Crimaf kristianina mandray andraikitra eto amin'ny firenena marika ary miarin-jatovo filoha nasionalin'ny Crimaf kristianina mandray andraikitra eto amin'ny firenena